Ny finoana abrahamika, finoana katolika sy ireo finoana zandrany nanaraka azy taty aoriana dia fitambaran'ireo mpirahalahiana na colon na taranak'ireo colon sy ireo fraternité masonique bancaire no mitatana azy. Jereo ny Lacroix Lorraine, Lacroix roa mifanindry. Jereo reto Lacroix na antsoina hoe azo fijaliana ny garde du Suisse reto sy ny saina ny Suisse. Ny Lacroix ny saina britanika izay symbole la fraternité bancaire britannique. Fantatrao ihany koa hoe fa ny garde suisse no mpiambina ny papany Vatican. Ireo rehetra ireo dia hitanao ao Vatican. Ireo dia midika fa ireo arena nalainy razamben'izy ireo dia ireo colon tamin'ireo mainty hoditra Egyptiana taloha na ireo mainty hoditra Asiatika na Hindoa izay tazomina ao Suisse, izay état fédéral na tazomina ny Britanika any amin'ireo toerana izay misy ireo fraude fiscale rehetra ireo. Na dia ireo canton aza no mitondra ny firenena dia ireo taranak'ireo mpanan-karena nangalatra ny body ireo arenan'olona taloha ireo no mifangaro ao, dia ao anatin'izany io na ireo papa, ireo lehiben'ny banky rehetra, ireo croix rouge américain sy frantsay. Ireo olona ireo dia mitahiry ireo harenany colon, mitahiry ny hetra osika. Tsy misy afaka mikitikitika sy mibaiko ny harenan'izy ireo, tsy misy afaka manontany ny avian'izany harena izany satria efa fantatra izy ireo raha teo ny aviany saingy, tsy maintsy atao ny fiarovana azy. Koa izany no namoronana ireo toerana misy ny hetra fiskaly ireo. Somaro lavalava kely ny fanazavana mikasika ireo fikambanana masonika bancaire ireo sy izay ifandraisana amin'ny fivavahana sy ny finoana. Dia io finoana arahinao io, arahin'ny maro ireo izay anomezanao rakitra, anomezanao ny fahafolo-karenanao dia ny 10%, izay namoronana ny anaranao hoe dimanche, dîme, dia ilay dîme fahafolo-karena tsy maintsy omenao ireo colon mpanandevo sy mpanjanaka. Na dia fenao ambadik'ilay hoe andro ny masoandro ary ny alahady sy ny dimanche, dia misy dikany ny antony namoronana ireo andro amin'ny herinandro ireo. Miazavaiko amin'ny ara-panahy mikasika izany. Resaka voalohany ny antsoina hoe Dieu, D-I-E-U. Raha amin'ny ara-panahy ny dikan'io teny io dia raha amin'ny fiteny indo-européenne izy dia midika hoe hazavana na lumière. Raha amin'ny ara-panahy kosa izy dia midika hoe dimension intérieure extérieure universelle, midika hoe dimensionna anaty sy ivelany hitambarana. Novain'ireo mpitarika finoana abrahamika io Andriamanitra tokana, zavatra na olona iray natambatra ao anatin'ilay hoe ray, zanaka ary fanahy masina. Ny mahasamihafa ny ara-panahy sy ny finoana na dia samy mampiasa ny fanahy daholo izy roa ireo. Ny ray ara-panahy manaraka ny finoana noforoan'ny olona lehibe ny mpitarika ady tany aloha dia ny finoana romanina izany, izay mampiasa ny ara-panahy mba ampitotra tahotra ao anaty ny saina, ao anatin'ny fanahy mba ahafahany mibaiko arak'izay tian'ireo olona manaraka azy. Ny ara-panahy tsotra kosa dia ny spiritualité, dia ny sainao, ny mentalanao no mamorona ny finoanao anao manokana amin'ny rehetra mikasika anao. Samy mampiasa ny fanahy ireo roa ireo, fa ny iray nitsangana avy tao anatin'ny ady sy halatra arenan'olona ary namorona ny tahotra ao anaty saina mba hifehezan'ireo olona sy ny harenany dia ny fivavahana romanina izany izay maneraka anao ankahalany tenanao fa hitiany hafa. Ny ara-panahy kosa dia mifanohitra tanteraka amin'izany, ny tenanao no mandeha alohan'ny rehetra satria izy rehetra ilainao amin'ny fiainanao dia ao anatinao daholo. Ho avy ny Pâques dia maro indray no efa manomana vola anaovana fety hividianana lamba vaovao ary maro ny manomana vola hividianana biby fiompy ho vonoina, ho hanina ary na dia hoe fety ny fivavahana aza dia tsy maintsy ho hanina miaraka amin'ny fisotroana toaka. Fa moa ve tena fantatrao tokoa ny tena dikan'ireo fety ireo? Misy ny any Filipina tena fanaon'izy ireny ny manolotra ny tenany hatao sakrifisy eo ambony hazo fijaliana. Faly ny sasany mijery izany, milaza fa tena martyra ilay olona. Mba nametraka fanontaniana kely ve ianao io? Eny, ianao miheno ahy io hoe nahoana ireo fetiny vahiny rehetra ireo tsy maintsy ankalazaina ary tsy maintsy mamoaka vola ianao isan-taona ankalaza izany. Makaizo ireo vola laninao ankalazanao ireo fety ireo avy eo, dia ahoana ny fiainanao avy eo rehefa vita izany fety izany. Misy lakroa iray izay misy ny teny hoe Inri.
Jesosy Nazarenus Rex Ludaiorum, na koa hoe Jesosy Nazarianina mpanjakan'ny Jiosy. Izay no misoratra eo amin'ilay azo fijaliana nolazaina fa namatsiana an'i Jesosy. Hatramin'ny Masinday Piera dia mbola tsy tapaka hatramin'izao ny laharan'ny Papa. Ny Papa François no nandimby azy sady filohan'ny fiangonana ankehitriny. Rafitinina Jesosy no mpamorona ny Eglizy Katolika ary nanendra ny Petera ho mpitaroka voalohany. Vatican tena milaza tompon'ny Eglizy Katolika. Izafy anefa ireo papa na ireo lohandohan'ny gouvernement da Vatican ary inona no tena tian'ny olona Lacroix ho lazaina amin'ny mpanaraka azy io. Ankoatran'ny Lacroix izay azo fijaliana Jesosy Kristy dia misy Lacroix mifanindry ao Vatican. Ny azo fijalian'ny Lorraine izany antsoina koa hoe Lacroix Lorraine na Lacroix Anjou, Lacroix patriarca, Lacroix archiepiscopal, Lacroix misy tsipika roa mifanindry. Raha mandinika ihany koa isika ho an'izay efa tany Vatican dia misy karazana Lacroix maromaro nasaina drapeau maro, misy croix ihany koa ao, croix ny Suisse, ny croix britannika sy ny Écosse. Ny Lacroix indroa dia manana bara roa. Ity azo fijaliana Lorraine ity mariky ny faritany very taorian'ny 780 taona. Fianakavian'ny Lorraine no niforonan'ity Lacroix ity ary niorina ivelan'ny fianakaviana Lorraine hafa ihany koa izy io tao amin'ireo sampana zandriny. Lasany tandidin'ny Ligue Katolika mpanohitra ny protestanta teo ambany fitondrany mpanjakan'ny Frantsa Henri fahatelo izy io. I Romana no nibaiko izao tontolo izao ary rehefa lefy ny herin'ny Romana dia nomena azy ny anarana hoe Europe, izay anaran'ny princesse grika iray izy io. Jules César no mifehy ny Romana ary namorona ny finoana katolika sy nanangana ny tenany ho papa voalohany. Finoana katolika no finoana ikambanany rehetra na religion universelle. Ny zara telo izy io taty aoriana ary ireo finoana telo ireo no lasa finoana abrahamika lehibe izay mifehy izao tontolo izao. Ny sapatsampana karazana fiangonana finoana maro indray izy taty aoriana ary mbola mitohizana ankehitriny. César dia mpanao politika, nanana toko malaza sy tena feno didi-jadona izy. Rehefa nanantona ny 17 taonany izy dia niditra tao amin'ny anteny miradoolona. Tamin'ny 15 taonany izy dia nalaza ary nanjary nalaza tamin'ny fikarakarana tamin'ny fandaniana azy manokana ny ady gladiateur. Tena aminakasitrahan'ny Romanina azy tamin'izany fa fidy ho papa ambony tamin'ny taona 13 i Jules César ka lasa lohany mpisorona tao amin'ny fitondrantenany teo amin'ny vahoaka Romana. Olona tia vola sy arena, pandany sy tia mifehy ireo mpanan-karena rehetra i Jules César. Teo ambany fitarihany Théodosius dia lasa fivavahana emperora ny kristianisme taorian'ny Constantin, dia kristiana avokoa ny emperora Romana rehetra. Tamin'ny taona 200 ny emperora Théodosius dia nandrara ny fanompoatsampy sy ny fanaovana sorona ary nakatona ny tempoly mpanomposampy. Ilay tempoly mpanompoasampy resahina eto dia ireo manaraka ny finoany manokana. Ireo milaza azy namorona Andriamanitra amin'ny finoana universal ity dia mpitarika ady daholo, gladiateur, mpanao didi-jadona. Izay tsy nanaraka azy ireo dia nodorana velona natao hoe mpanomposampy daholo. Raha olona mpiady sy mpanao politika mpangorona arenan'olona no papa izay mitarika ny fiangonana matanjaka indrindra milaza azo masina. Raha ho jerevantsika ireto Lacroix maromaro ireto sy ny fandraisana amin'ireo Lacroix na azo fijalian'i Jesosy io dia hogaga ianao fa tsy araka izay noeritreretinao mihitsy ny zavatra mitranga manodidina io finoana sy fivavahana arahinao hatr'izay ka hatramin'izao io. Afitaizany ny poerany tianarana hoe Europa ity ary. Europa dia zanakavavin'ny Agenora, mpanjakan'ny Fenisia, andriambavy mipetraka tany Tiro, any amin'ny ilany aziatika ny Mediteraniana izay mivadika Libanina ankehitriny. Variana tamin'ny dian-dranomasina ny andriambavy tanora Europa. Anisan'ireo olona nitetin'ny ranomasina ny body tany maro tamin'ny manerana ny Europa izy. No io heriny io nandraisan'ireo Kaukaziana ity anarana hoe Europa ity. Ny tena dikany ity anarana hoe Europa ity raha amin'ny dikany Grika dia midika hoe ny euro izay midika hoe mivelatra sy opa izay midika hoe tava na maso. Mba ahatongavana amin'ny firenena malalaka ho fanorotsirotana tsara ny morontsiraka midadasika ny Europa ary izay nahatonga azy ireo ny body ireo firenena rehetra. Natonga ny Christophe Colomb izay
colon voalohany voahiraka ny tety firenena toy ny nataony Europa zanaka vaviny Eleonora ihany. Fantatra ny maro angamba ny tantara mpitarika hoe izy ireo olona nahita ireo firenena matanjaka sy manan-karena indrindra izay nandevoziny ireo. Izay raha ny tena marina dia izy ireo no okaziana nitsidika voalohany sy nanjanaka ary nibodo ny harenany ireo firenena ireo satria nizara amparatonga maro ireo okaziana ireo ary samy nibody firenena izay tiany avy. Tsy valapatra amin'izany sika fa andrim-panjakana ao amin'ny vondrona Europeana dia makasitraka ny anaran'io olo malaza izany hoe io princesse io ho toy ny etymologie ny anaran'ny kontinanta Europeana. Ireto Lacroix marobe izay manapirofo ny fitambaran'ny Europa nakarena Britanika banky rehetra ireo firahalahiana bankiera Europeana izay mibaiko ny banky maneran-tany toy ity ny Croix Union Jack ity zao. Ny Union Jack dia noforonina tamin'ny taona 1910 rehefa nitambatra ny fanjakan'ny Angletera sy ny Écosse teo ambany fitondrany James Fahen avy amin'ny Scotland, nampiana ny Lacroix ny Saint Patrick tamin'ny taona 1910 taorian'ny firaisana tamin'ny Irlande. Ny sainan'ny Royaume-Uni antsoina koa hoe Union Jack dia ny syndicat tamin'ny taona 1910 io, ny sainam-pirenena Anglisy, ny sainam-pirenena Irlande ary ny sainam-pirenena Scottish. Na izany aza ny saina Anglisy dia efa tranainy kokoa. Izy io dia fantatra tamin'ny voalohany hoe Lacroix ny Saint-Georges, olo-masina mpiaro any Angletera nanomboka tamin'ny taona 1340. Georges izay avy amin'ny teny grika dia midika hoe mpamboly, geo, tany ary vary ny orge. Teraka tany Kapadokia tamin'ny 700 tany ho any amin'ny fianakaviana kristianina i Georges. Nifindra tany Palestina izy ary niditra tao amin'ny tafoka ny Dioclétien. Ireo olo-masina na ny marimarina kokoa dia ireo olona mpitarika ady mpangalatra renan'olona izay natsangana ho maritiora na olo-masina teoriana dia fikambanan'ireo lehiben'ny Templier, lehiben'ireo fikambanana bancaire matanjaka indrindra. Horesika ohatra i Suisse. Mijoalajoala ho Vatican ny sainan'ny Suisse. Suisse raha teo katolika ary ny mpiambina ny papa dia Suisse. Ny mpiambina Suisse dia tompona andraikitra amin'ny fidirana amin'ny lapany apostolika, ny braony sekretera-mpanjakana ary ny trano manokana ny papa mizara ny andraikiny amin'ny fiarovana ny papa miaraka amin'ny gendarmerie-mpanjakana ao Vatican. Ny mpiambina Suisse pontifical nanjaka ny Papa Jules faharoa amin'ny taona 1910 dia vondry tafoka ahitana olo-pirenena Suisse. Izay ny tena asa dia ny manara-maso sy miambina maharitra sy fiarovam-piainan'ny papa sy ny fonenany. Inona nefa no ifandraisan'ny papa amin'ny Suisse? Suisse dia firenena federaly, manan-karena na mitazona harena ireo milaza azy mpanjaka taloha. Tsy afaka hidirana sy hanaovana fanadihadiana ny avian'ny harena ireo Templier izay notazomin'ireo Suisse. Ireo canton mibaiko ny Suisse dia fifangaroan'ireo Frantsay, Allemagne, Écosse, Anglisy, Italiana izay mikambana ao amin'ny Templier na fraternité bancaire. Resaka harena sy fibaikoana universialy izao tontolo izao no tena ao ambadik'ireo finoana ny sy fivavahana ireo. Izy ireo no mibaiko ny harena sy ny vola maneran-tany. Ny famatotra tamin'ny fanjakan'ny Romanina ny faritanin'ny Suisse. Eo ihany koa ny ambadika izay ataon'ireo Croix Rouge mandeha manerana ny tany misy ady. Izy ireo ihany no mamorona ny ady maneran'izao tontolo izao. Izy ireo dia manana alalana miditra malalaka tsara ao amin'ireo toerana misy gera avy amin'ny alalany symbole croix mena sy fotsy amin'ny saina ampiasain'izy ireo. Amin'ny alalan'izany no nahazoan'izy ireo harena maro dia maro. Tany aloha manararaotra makataova ihany koa izy ireo, makara amin'ireo olona manana melanina ampiasain'izy ireo zany ra sy taova sy zany ra sy taova izany hanaovany expérience any amin'ireo laboratoire famoronan'izy ireo colonne zany hoe olona mitovy na fanaovan'izy ireo expérience amin'ny famoronana rasy maromaro amin'ireo biby izay avoakan'izy ireo toy ny alika, toy ny lambo, toy n'ireo biby saka izay maro dia maro.
Mety ho sarotra amin'ny sofina no maheno izany. Fikambanan'ireo masonika, taranak'ireo mpangalatra ariana tamin'ny fanandevozana sy taranak'ireo kolon no mitatana ireo fiangonana sy fivavahana izay arahinao ireo ka anjaranao mandinika sy mamakafaka hoe iendo sy hifandray amin'ny mahanao anao ve ianao? Isafidy ny fifandraisana amin'ny fanahinao ve ianao sa hanaraka finoana no foron'ireo mpanjanaka? Nanandevo ny razanao. Manome fotoananao indray amin'ny manaraka. Veloma.